maromaro no efa mitrandrahana zany ireo point reo dia voalohany resaka formation isy zany ny recyclage rehefa ireo no hotohizana moa ataontsika hoe fametrahana ny protocole d'accord io ho tonga ty ny technicien an'zareo koa misy expert nao étude ny zavatra misy sur place avant l'élaboration définitive du protocole d'accord entre les deux ministères, entre les deux pays zany. Anatin'io misy point maromaro resaka formation, recyclage ny personnel zay fa miasa ato ministère, eo koa ny bourse d'études ho an'ny mpianatra zay mety possible mahavita tianao poste universitaire na hiditra amin'ny universitaire fantatrareo fa bebe na am'izao fotoana zao misy olona bebe zay nianatra tany Algérie efa miasa atontsika. Anatin'izay misy ny recherche point faharoa anatin'ny recherche dia anampy atsika zareo amin'ny resaka évaluation de stock izy moa manana fitaovana izy efa impliqué amin'ny problème na resaka stock hatramin'izay koa dia anampy atsika ary zay satria anisan'ny problèmetsika be zay io évaluation de stock réellement firy moa na amin'ny espèce zay misy eto amintsika tsy ananana statistique mazava zany zay zavatra zay. Anatin'izay i-créer jumelage entre ny centre de recherche atsika sy ny centre de recherche an'zareo raha tsy tena ohatra isy réorientation ny CEDP zay misahana momba an'izay isy ny fiara-miasa miaraka amin'ny CDA centre de développement agricole mba ahafahana mifampizaratra ikefa sady misintona koa ny expérience zay fananany zareo. Fahatelo point anatin'izay dia ny renforcement ny circuit de distribution na produit de pêche. Gamba hitantsika voazao tsika ny mametraka ataontsika mba base zay mety anavana traçabilité na produit any Tuliara reo office débarcadère reo zay mba ahafahana mahazo vokatra voamarina tsara amin'ny resaka phytosanitaire zany mba hoaniny malagasy am'izay fotoana zany. Manaraka an'izay dia point raiky manaraka dia anao appui zareo sur ny élaboration ny texte réglementaire satria am'izao fotoana zao ny ministère fantatrareo fa manomana ny projet de loi sur l'aquaculture et la pêche dia tsy maintsy isy décret d'application reny zavatra reny ka ifanampy amin'ny expérience reo zay aty amin'ny ministère aty zareo mba ahafahany ministère mandirindrakaingana amin'ny fametrahana an'ireo texte réglementaire reo. Ary farany misy koa sens avy amintsika aty zany matsapa ry zareo fa en avance tsika amin'ny pisciculture d'eau douce na continentale dia isy échange na technicien zay koa satria zareo am'izao fotoana zao manana objectif vu les potentiels ananany vu les moyens ananany hoe anatratra hitady zay ahafahany mamokatra any amin'ny 200 000 tonnes de poisson d'eau douce ohatry ny tilapia na carpe dans l'année dia mitady ny expérience ny technicien malagasy reo am'izy io ahafahany mametraka an'izay zay amin'ny ankapobeny ny point izay hotrandrahana bebe kokoa ahafahany rehefa miverone rehefa tonga eto reo technicien reo miverina dia miélaborer an'le projet protocole d'accord définitif am'izay.